Navoaka tamin'ny fomba ofisialy io maraina UNQ teny amin'ny espace le Lion d'Or Anosavaratra ireo mpianatra miisa 100 avy teo anivon'ny taona faharoa sy ny taona fahatelo teo amin'ny sekoly ambony ISUP etsy Behoririka Ravinala io no anarana ny salorana izy ireo. Naharitra 3 taona ny fianarana noratovin'ny ireto mpianatra ireto. Rehefa nahazo diplôma io ireo mpianatra dia afaka miatrika asa avy hatrany. Misa 100 ireo mpianatra nahazo izany diplôma izany izay nahazo fankatiavana avy amin'ny ministeran'ny fampianarana sy ny ministeran'ny lalàna ny asa sosialy. Dia tsy amin'ny espace Lion d'Or no navoaka tamin'ny fomba ofisialy izy ireo. Mpianatra efatra kosa nahazo fanomezana manokana avy amin'ny sekoly noho izy ireo nahazo ny major de promotion. Nisy ny fanazavana fohifohy nentin'ny talentsekoly mahakasika ny momba ny sekoly ISUP ka ny taona 7 no niorina izany ary tetsy Andravoahangy ambony no nisy ny fohibeny. Ny taona 9 no nahazo ny fankataovana avy amin'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy izy. Zao zany no fotoana nentina amoahana n'ilay Andia Ravinala. Ireo mpianatra zany dia miampy ireo navita fianarana 3 taona mahazo ny licence professionnelle. Ary koa ireo navita 2 taona nahazo ny diplôme de technicien supérieur. Tsara marihana fatao anatin'ny 2 taona zany mifanesy ny famoahana fitambarany reto Andia Ravinala ireto. Nofidina manokana ity toerana ity sady ahafahana manalavitra ny renivohitra no ahafahana ihany koa manentana ny mpianatra eto amin'ny ISUP. Ary dia marihana moa zany fa reto avoaka ireto dia eo amin'ny 100 eo zany izy ireo. Ny zavatra tiana hotsim-pihana dia ny fifankatiavan'ny mpianatra ary koa ny fanomanana sahady ny asa izay ataony ao aorianan'ny havitan'ny fianarany. Ny sekoly dia miezaka mbola hitatra amin'ny sehatra maro ka ny fidirana ao amin'ny institut supérieur privé professionnel amin'ny taona ho avy dia amin'ny 12 ny volana janoary. Marihana fa lalam-piofanana 2 no apetraka ao dia ny lalàna sy ny fitantanana. Manarak'izay toy ny mahazatra ao aorianany ity famoahana amin'ny fomba ofisialy ny Andian'ny Ravinala ity dia isy fiarahana miala voly eny amin'ny fitoerana eny amin'ny ISUP Behoririka Rapitso ho fampiarabana sy ho fanamafisa mpifankatiavana eo amin'ireo mpianatra ao an-toerana. Ny kasy izahay ny sokatra amin'ny lalam-piofanana hafa amin'iny taona iny fa eo am-pandinihana mikasika an'izay ny tompon'andraikitra rehetrarehetra. Marina fa efa miditra amin'ny système LMD ny sekoly amin'izao fotoana izao ary sokatra tsy ho ela ihany koa ny annexe. Ny taona vaovao izitika kosa no hiditra ny tampianarana vaovao ho an'ny vagy manaraka.